ny conseil municipal zany ny commune Antananarivo renivohitra zany tamin'ny alalan'ny conseil municipal dia nivoromaika momba an'izay satria mba tsy rariny ihany ny mahita hoe bail emphytéotique pour 90 ans ohatra ny namany efa omena an'le olona anie le raha nefa io vakoke zaridainan'ny mpanjaka io zany misy valeur historique eto amintsika zany dia omena fotsiny ana société privée pour d'intérêt privé par rapport amin'ny intérêt général. Nandray andraikitra ny conseil municipal teto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra rehefa nysaisisen'ny exécutif nanafona ny délibération tamin'ny fanomezana bail emphytéotique ny Jovenat momba an'io mandeha ny procédure judiciaire ankehitriny momba an'izay. Ny zava-misy eo atambarin'Andriana zao dia zao tsy tena hoe fanjakana beloa 12 volana anie le délai lazaina tato anatin'ity pour R+1 tsy fantatro izy io na roviana ny teny anjehana zay aloha le tato etenjehana amin'ny 20 mars ve tsy fantatro fa raha 12 volana nomeny lalàna anao raha zay ty zavatra voalaza ty nofitaitsika ao anatin'ny 3 volana asa raha piasa sikalita be dehibe na ohatra zany anga dia vitaingana be le izy zay mampatahotra anay sao dia kitoto ny fotodrafisasa tao ka irodanao ny mpianatra za tsy teny no mitovy amin'le iny fa za kosa aloha na deha tery amin'ny rocade tery aho le lalam-baovao iny iveriko fahalalana misosa be izy kay misy na ihany eo ambaniny ka ingany mba tsy ohatr' zany ny eo andotam-penaka tena iverenako kely ny momba an'izay ny zava-doza dia zao mbola tsy milatsaka aloha ny ora fa ilatsaka io ary iritsika mba ilatsaka satria ilay ny fambolena ny zava-doza ho an'ity commune Antananarivo renivohitra ity dia lazaina androany hitanareo ve ny Ramblay eo totofana le tanin'olon-tsotra nalaina keriny tamin'izany fotoana zany zay le expropriation pour utilité publique dia omena privé le tany dia totofana le tany tsisy permis de Ramblay tsisy étude technique za mangataka any eo amin'ny aménagement du territoire mba omeo aty hoe ny étude technique na hafahanareo manao an'io Ramblay aveugle satria nge eo tsy nanana kely eo dia hitanareo tototra nge le trano rehetrarehetra eo araha ny avon'le zavatra tao tena misy fiangonana kely zay eo ampovoan'ny kambara eo ka ozytsika hoe rehefa mandray fepetra ohatra zany sady tsisy permis tsisy vola miditra aty amin'ny commune na ariary le Ramblay lazaiko io anefa toizana ihany eto tompoko dia mazava na Ramblay an'izy io na n'olon-tsotra kely ery izay enjehany isan'andro na Ramblay amin'ny fanjakana na ny autorité zay misy dia difotra foana Antananarivo rehefa tsisy mesure technique d'accompagnement ary zay ny zavatra tsy ekenay zay ny antsonay anareo Antananarivo renivohitra mbola tapina ve masintsika jereo le zavatra tsy mety ataontsika ny fanotofana amin'izay anareo fa tsisy mesure d'accompagnement zay na eny misy projet anankiray PIA commune Antananarivo renivohitra ity rehefa tsy afaka manao emprunt direct fa tsy maintsy misy garantie ny état dia misy financement izay toyany irahana amin'ny AFD Lalakely 3 misy projet d'assainissement zay misy 60 millions de dollars misy ny santoka eto milaza fa izy ny contracté azy tsia financement efa toyany teo aloha io satria projet Lalakely 3 ary ny 60 millions de dollars dia vokatry ny fifampiresahana tamin'ireo bailleurs hoe tena hodifitra eto ane zay le fitondrany ty manao Ramblay aveugle le réseau d'assainissement aty tsisy mandeha amin'izay loana ka dia nafantatra ny nataony ny bailleur ary efa mandeha io
andeha processusn'io any amin'ny 2018 any tsika début 2018 vao mety ahita ny fiantraikany. Izay rehetrarehetra zay a ny ilazana amintsika ary isao raha mibe ny tanàna antsika mpanao gazety a mba hitondra ny vaovao maro.